Faly miarahaba mpanaraka ny RDB Live. Anio alahady natokana ho an'ny fiainan'ireo olona voatokana ny fandarana dia vie consacrée. Androany sika dia resadresaka mombamomba ny mopera Vladimir Stoly izay Salesianina Don Bosco niasa teto Madagasikara ary teto ihany koa nanaperany andro ny ainany hatramin'izay fotoana elany izay janonany teto amin'ity nositsika ity. Koa raha ohatra amin'ny farany ary ny tantara mombamomba azy koa manasa anao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Mirabantsika rehetra zay manaraka ny RDB Live ary koa manaraka an'izao fifampizarana kely mahakasika ny hoe iza moa mopera Vladimir. I mopera Vladimir aloha raha antsorina amin'ny teny fohifohy dia hoe teraka tamin'ny 18 juillet 1963 tany a Croatie zany ary maty tamin'ny 29 mars 2021 tany a Tamatave. Sorotana manokana fa nisotra aretina nahafaty azy moa zany dia non'le valanaretina teto amintsika iny dia ny Covid-19. Fa ona kosa amin'ny lafiny hoe mission izy taiza izy niasa inona no atsiarovan'ny olona anazy. Ho ana manokana zany ahafantatra anazy nanomboka tamin'ny taona 2004 tamin'izay mbola aspirant tany a Betafo dia rehefa mandalo aty vato zahay Maison Don Bosco dia nitana azy matetika satria niasa taty vato izy no teto Madagasikara mazava ho azy. Izy dia olona mahafatrapo, olona mazoto satria manana tempo miaramila izy olona masasa izy masaha miteny tsotra mivantana kanefa ny olona tena hoe mena mampiretra anazy mena maharelijozy anazy no koa ny tia tanora tia asa missionnaire zany. Toerana maro no nesany teto Madagasikara ohatra amin'izany tao amin'ny Notre Dame de Clairvaux. Rehefa aveo izy dia nanohy ny fiofanana teny ihany sy ny asa mampiretra dia nisy ny fifindran-toerana niasa tany Mahavatsy izy niasa tany Kiloka ny Toliarany niasa tany Mazenga koa izy niasa tany Ejely Miarinarivo izy tany izy fantatro misy kokoa satria sady directeur ny trano izy tany no mopera modérateur na hoe curé ozytsika. Dia izy koa anisan'ny nanomana tsara ny fanamasinana mampiretra tamin'ny taona 2024 teo iny. Dia izy koa efa niasa teto amin'ny Maison Don Bosco teto Ivato satria économe provincial izy tamin'izany andro zany dia teo zany ny farany teo izy nifindra tany Tamatave tamin'ny taona 2019 iny zany. Dia tany izy no niasa nikarakara ny asa tao an-toerana fa rehefa nandalo le valanaretina dia nodimandro moa izy zany. Ka pera Vladimir dia olona tena hoe mahafatrapo la missionnaire ozy teo. Tany Kiloka raha tsy tena efa tsy ny asa natao fotsiny dia hoe tena constructeur filazana azy satria tena mery manoron-javatra izy. Noho ninona tsy ho anazy fa ho antsika malagasy ho an'ny tanora ihany koa manorina paroasy izy manorina fiangonana manorina sekoly any ambanivohitra rehetra any. Ohatra zao koa tany Ejely Miarinarivo manorina sekoly izy manorina fiangonana manatsara fiangonana efa tranaina avozona zavatra maro zany nataony. Ka izy dia olona Salesianina izy mahafinaritra nametraka zavatra tsara ho anay Salesianina eto Madagasikara ary mirary soa anazy moa zany tsika rehetra amin'izao mba andram-piadanana izy no koa azo ny fahasambarana mandrakizay eo anilan'i Jesoa zay efa nitompony hatramin'izay. Raha momba ny mopera Vladimir zany nasina resaka dia tena olon'ny fiarahamonina izy, olon'ny finoana koa izy ary olona tiany mahantra ary tia ny mpiarabelona aminy. Raha ohatra asitsika resaka kely tany Kiloka tany Toliara satria zao miresaka zao dia avy any dia maro ireo fiangonana vitany tamin'izy curé no directeur na Kiloka tamin'izany andro zany. Tena maro fiangonana vitany ary izy tena ny fampiasana ny fomba fanaovana an'le hoe fitoriana vaovao mafaly no tena nasinitsindrim-peo satria zay ny asany mahamompera azy ary dia tena vita zay. Ny fikarakarana ny mahantra ny tanora ary ny fikarakarana ireo mpianatra tao Victoire Rasamanarivo zay ny tena ny masoany mopera Vladimir. Izy hoy aho dia tena olo mahay mifandray amin'olona rehetra ary raha vao misy zavatra tsy tiany dia izy mihitsy mitondra ny kristianina manentana an'ilay kristianina handray andraiky satria tsika rehetra zao dia tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny faritra misy antsika. Ary zany dia misy mopera Vladimir zany. Ary mopera Vladimir koa dia tena olo mahita resaka hoe source ny volana tsarana ny communauté zay misy azy sy ny paroisse zay misy azy. Ary olo manam-pahaizana izy manana relation na eto Madagasikara na any ivelany
tia miresaka ary tia mamaha olana ary indrindra mikarakara hoe ao ireo mahantra na reo olo marary na misy olo teraka ka manana difficulté na hoe mana fahasarotana dia izy mihitsy mitondra fiara entra antoliara dia any no atao opération le olo. Izy zany raha mahita olana na problème hitany dia izy dia mamaha olana direct ary tsy mila tambiny avy aminao izy fa tena ataony amin'ny fony rezavatra eny izy somary sokisoky izy fahitanao azy fa izy dia olona manana fahalemim-panahy be fitiavana ary mora mangorakolo ary koa manana fandeferana lehibe. Zay zany momba ny Montpera. Allora ny tenako efa Montpera Maurice miteny vitsivitsy momba ny Vladimir. Izy teraka tamin'ny Slovakia fa ny ray aman-dreny Findra tamin'ny ex-Jugoslavie ary tany mandritra ny fianarany ary izy mianatra teolojia sy ny filozofia tany Rome fa mandritra ny teolojia misy fiantsoana momba ny Lev iverina ny Jugoslavia anao miaramila mandritra ny 2 taona. Izy tia izao tontolo izao ny zavamaniry ary rehefa tonga ekonoma provincialy izy mandeha amin'ny faritra maro ary mitady voa afafy ataoko fa ny hazo sasany misy any Maison de Bosco izy no namboly azy. Izy manana fo maherihery kely kanefa tiany Madagasikara, tiany malagasy ary tia mifampiresaka miaraka amin'izy ireo sy mahita ny zavatra maromaro misy eto an-toerana. Taona 2024, taona 2024, feno efa taona 4 ka nandaoza Montpera Vladimir anty tany izay andalovantsika ity, indrindra fa ny fikambanana Salesiana izay niasany sy namindranindrondo iasany teto Madagasikara. Koa ankehitriny ara dia iroso amin'ny famindrana ny taolam-balony, hiala avy amin'ny Tamatavy, hiazo Antananarivo, hoeny Ambohidratrimo, ametrahana ny sisa taolana. Ilay toerana andrasan'ny fitsangana ny kovelany maty koa arao hatramin'ny farany azy. Voalohany teninay dia isaorana l'Andriamanitra satria ho tanteraka androany ny famadihana Montperanay Vladimir ato amin'ny Don Bosco. Asa tsara be zay Zagnahary satria hitondra ny babanay akanazy amin'ny cimetière zay androany dia agnano ny fomba mamalagasy anay dia tsy maintsy mangatadalana aminareo Zagnahary. Indrindra nareo razana tompony tany ity miera aminareo zay fa tsy agnanognano fogna sanatria ka dia ataovy tsara be zay ambino zay amin'ny lalana hitongavanay amin'ny toerana nieritreretinay ametrahana ny babanay zay ho alainay androany. Vita zany rehetra zany dia miverena amin'ny toerana misy anareo nareo dia petraha amin'ny seza volamena anareo fa zay ataovy tsara be. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy. Amen. Kristy velona. Kristy zanaka no araitsika amor. Bitako ni ai bukwe ni adisukwe. Hau, tok tanga mar fa tsy mety za mbola misitrana. Allo yakap.
fiambanitsika fombatsika ny fiadanana iezikenatsika ny filona mariny ary anam-piadanana ny Mon-Père Vladimir. Ari mitondra any amin'ny fiainana fahasoavany manotombokolay Mon-Père Vladimir Stoly mba hitandako velona tahaka ny Kristy izy. Ato anatin'ny fasana izay itoerany ny taolam-balon'ireo fiambanana Salesianina isika izao. Misy anankisivy zareo efa ato. Mon-Père Vladimir izay efa narahantsika ny nangalana anazy tany Toamasina izay toerana tsangany ny nofo
dia efa afindra eto Ambohidratrimo indray ary izy mifampolony anatevina andreo mpiray fikambanana namana. Koa raha ohatra amin'ny farany ary ny fombafomba sy ny fanotriana anazy ato amin'ity toerana iandrasan'ny fitsanganako velona ny maty arao azy. Rahamantsika zany hoahiditsika amin'ny toerana izy amin'izao fotoana zao rehefa voahiditra izy dia afaka mijery. Rehefa mihorom-paka tanteraka eto Madagasikara ny fikambanana Salesiana.